indrindra trano tokolasy tompokavy ny anolorana ny fiarabana amin'izao takarivo izao fanarahana tsy tapaka ny fandarana météo. Ety am-panomboana ohatran'ny mahazatra antsika zany dia ny tendance de la semaine na ny fironana amin'ny ankapobeny ho an'ity herinandro ity indray zany zao no atolotra anao ety am-piandohana. Amin'ny ankapobeny ny toetrandrontsika mandrafitry ny toetrandrontsika eto Madagascar zany zao dia ny tsindrin'ny atmosfera izay miba dia miba zany hoe ambany tanteraka ny tsindrin'ny atmosfera zany atao anatin'ny andro maromaro avy fa hoarana tsioka ny ala izay any amin'ny farany herinandro any zany hoe manomboky ny zoma zany. Raha ny toetrandro amin'ny ankapobeny mandritry ny herinandro koa dia ahitantsika ny orona-tandrivindraona rakotroka hatrany ny fatry ny abovoantany somary ety abovoany indrindrandrindra hoa ny faritra avo. Ny orana tandrivindraona tsotra amin'ny alina dia any amin'ny fatry ny atsimo andrefany avaratra andrefana zany no misy azy ary izay mety hoarahana kotroka ihany koa indraindray zany amin'ny ankapobeny. Ny ambiny dia saika ho maina tanteraka ny andro amin'ny faritra sisa fa ny maraina zany zao dia ahitantsika andianjavona ny any amin'ny faritra atsimony ampovoantany iny zany zao no itoetra izay andianjavona vao maraina zay ho an'ny herinandro ity zany hoe mety tsy miseho isan'andro fa mety ahitana an'izay amin'ny andro sasasasany mandritry ny herinandro. Raha ny maripana vao vinavina ho an'ny herinandro kosa indray zany hoe ny fironana zany amin'ny ankapobeny dia ny maripana ambany indrindra zany zao no ahitantsika fidinana indrindra ho an'ny ilan'ny atsinanany atitany sy ny ilan'ny atsinanany nosy ray manontolo iny any amin'ny farafaran'ny herinandro any zany hoe ny zoma sy ny sabotsy fa ahitana fiakarana indray zay any amin'ny farany herinandro any misy zany hoe any amin'ny alahady zany. Raha ny maripana vao vinavina dia manodididina ny 4.10 ka hatramin'ny 9.20 degré celsius hoe mandrindra zany mandritra nyity herinandro ity ary manodididina ny 9.20 ka hatramin'ny 9.30 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Izay ny fironana amin'ny ankapobeny fa idirantsika indray ny toetrandro ho an'ny rapiso. Zany hoe raha ny apiso zany zao dia ny alizay malefaka tena malefaka zany ary tsy maro toerana izay ny mandrafitry ny toetrandrontsika ho any amin'ny rapiso. Ny toetrandro mifandraika amin'izay ho an'ny volonandro rapiso zany zao dia ny orana tandrivindraona mitoetra hatrany ety amin'ny fatry ny Sofia aty sy ny ety amin'ny fatry ny vadivavy fitovonany aty. Ny ilan'ny atsinanany ny ilan'ny atsimony faritra atsinanana ihany koa dia miaina an'izay orana tandrivindraona izay vao maraina. Ny ambiny dia saika ho maimaina ny andro amin'ny ankapobeny fa hitantsika andehandraona ny ety amin'ny fatry ny Analamanga, Itasy, Betsiboka hatrany amin'ny fatry ny Vakinankaratra, ity fatry ny Otmatsiatra ity ihany koa. Ny ambiny tena ho maina satria dia hibalika tanteraka ny masoandro vao maraina. Raha ny toetrandro vao vinavina ho an'ny rapiso tolakandro indray dia hitoetra hatrany ny oram-baratra ny fatry ny ampovoan'ny tany aty zany hoe faritra avy indrindrandrindra ny ety amin'ny fatry ny Bongolava, ny ety amin'ny fatry Itasy ary Vakinankaratra. Ny ety amin'ny teriny avaratry ny nosy ihany koa dia hitana an'izay orana tandrivindraona rakotroka izay ny any amin'ny fatry Sofia, Sava, ty amin'ny fatry ny Analanjorofo ary ny fatry ny vadivavy fitovonany. Ny orana tandrivindraona malefaka dia mety mbola hitoetra hatrany aty amin'ny fatry ny Analamanga sy ny ety amin'ny fatry ny Itasy aty zany ho an'ny rapiso tolakandro. Andraona tanteraka ny andro aty amin'ny fatry ny Tsimotsinanana, ny fatry Melaka ary Iboena. Amin'ny ankapobeny ny ambiny dia hibalika ihany ny masoandro ho an'ny rapiso. Ny maripana vao vinavina ho an'ny rapiso maraina dia ny maripana ambany indrindra zany dia mazao azy any Vakinankaratra no mbola hitantsika an'izay satria 4.20 degré zany zao ho an'ny rapiso. Ny ambiny dia saika mbola mafana tanteraka satria mbola misy hatrany amin'ny 9.20 degré aty amin'ny morontsiraka Boeny ny ety amin'ny fatry Sofia aty. Amin'ny ankapobeny zany mbola mafana ny morontsiraky Madagascar. Raha ny maripana ambony indrindra vao vinavina kosa ho an'ny rapiso dia lohalaharana indray zany zao ny fatry ny aty amin'ny fatry Analalava aty. Ny ambiny tsy dia misy fivana firy fa dia eo manodididina ny 13 degré 30 degré zay ny maripana vao vinavina ho an'ny antsika aty ampovoantany zany zao Vakinankaratra ihany no ambany indrindra satria hatrany amin'ny 9.20 degré celsius zany ny maripana vao vinavina ho an'ny rapiso tolakandro. Amin'ireo tanàn-dehibe ivelan'ny Madagasikara ahitantsika orana tandrivindraona rakotroka any amin'ny faritry ny Bangkok any. Any Johannesburg ahitantsika orana tandrivindraona tsotra, i Paris ihany koa dia ohatr'izay. I Milan andraona tanteraka, i Nairobi ihany koa andraona tanteraka ny andro an'ny rapiso.
ireo nosy manodidina ny Madagascar kosa indray dia ahitantsika orana tandrindrona malefaka any Comore, Maurice ary balika tanteraka ny andro any Seychelles sy La Réunion. Izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy niazona roso tamin'ity androany ity fa dia manasanao hatrany anaraka tsy tabaka ny fandarana météo. Veloma tompoko.